Zavana malalo amin'ny tompo amin'ity andro talata 20 Mey 2024 dia ny anjara mofinaina antsika dia Jaona 3 andiny fahaika amin'ny 30 ka hatramin'ny fahina amin'ny 30. Ivavaka sika milohan'izany rehetra zany. Misaotranao zay raha eo fa noasoavinao indray, sono no tahinao ka nahazo ty andro talata 20 Mey 2024 ity. Koa mangety etan'ny teninao zay, satria ny teninao ny fanino tompotray sy fanazavanao amin'ny lalanay dia manomizana ny mofinainao amin'ny tompo mananana hery sy faherezana anaovana ny sikaponao indray amin'ny tontolo andro ity. Dia miteneny ianao Jesosy ho mangety etanao ny fanahinay amin'ny anaranao anaovana izany. Amen. Ny mofinainao antsika anio dia ny filazantsara Jaona 3 andiny fahaika amin'ny 30 ka hatramin'ny fahaenina amin'ny 30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Zay avany ambony dia amboniny izy rehetra, ary zay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany. Ka ny momba ny etỳ tany ihany lasaina. Zay avany an-danitra dia amboniny izy rehetra, izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Zay mandray ny fanambarany tena nisy tombo-kase fa marina Andriamanitra. Fa zay tariny fanan'Andriamanitra, zay niran'Andriamanitra azafady, dia milaza ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray tia ny zanaka dia nanolotra ny zavatra rehetra no tanany. Zay mino zanaka manana fiainana manakizay, fa zay tsy mino zanaka dia tsy ahita fiainana fa mifahatezeran'Andriamanitra ny mitoetra eo aminy. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe eto ry havana zay niran'Andriamanitra dia milaza ny teniny. Zay niran'Andriamanitra dia milaza ny teniny. Jesosy ilay niran'Andriamanitra ity amin'ity zao tontolo zao ity, ny filazan'ny apôstôly Jaona dia hoe tsy nisy nahita an'Andriamanitra naovinanao viny, fa ilay zanaka lahatokana azy eo tratran'ny ray, izy manambara azy. Zay avany ambony dia amboniny izy rehetra, ary zay avany an-danitra dia amboniny izy rehetra. Dia Jesosy ilay niran'Andriamanitra ilaza marina ny amin'Andriamanitra. Eto tsy milaza ny marina ny amin'Andriamanitra ihany izy, fa manolotra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Eto ilazaina mihitsy hoe ny ray dia tia ny zanaka ka nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Eo an-tanan'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra. Eto koa izy tsy mahafantatra ny amin'ny fanambarana amin'Andriamanitra ihany, tsy mahalala ny amin'izany ihany izy, fa afaka koa manome ilay fanomezan'Andriamanitra dia ny fanahy. Volazy eo amin'ny Jaona 1 andiny faha 12 manao hoe fa zay rehetra nandray an'i Jesosy dia nomeny hery ny tonga zanak'Andriamanitra dia zay minome lalina. Zay mandray an'ity Jesosy ity ka mino azy dia mahazo hery tonga zanak'Andriamanitra. Iny zany hery mena antsika izany dia fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny fanahy masina ry havana no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Koa amin'ity andro an'ity, aza isan'izay tsy mino an'i Jesosy sy tsy mandray an'i Jesosy ianao, fa mino an'i Jesosy sy mandray azy, fa zay mandray azy dia mino hery ny tonga zanak'Andriamanitra. Zay tsy mety mino kosa dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra mitoetra aminy. Aoka tsy ho amin'izany ny fiainako sy ny fiainanao. Voaka mahazo ilay fanomezana tsara indrindra toy ny fanahy masin'Andriamanitra, izay mampahafantatra fa marina ny fanambarany Kristy, ary mampanaiky azy sy mampanaiky anao fa Jesosy no tompo sy mpamonjy. Amen. Misaotranao izay raha eo fa alehibe ny fitiavanao anay. Tsy naverinao toetra tao amin'ny fahatezeranao izay, fa nirahanao ny zanakao ety amin'ity zao tontolo zao ity, ka zay mino sy mandray ny zanakao dia menao hery tonga zanak'Andriamanitra, menao fanomezana indrindra koa dia ny fanahy masina. Ary ny fanahy masina mihitsy no miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay, ary zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia sahanay indray ny ary hivavaka hoe: Ranay izay ny an-danitra, masina ny anaranao,
Mitonga ny fanjakanao. Ataona izy sikaponao dia tantakiny an-danitra. Ny amina sazo anay amanilany elokay takina milana izy moka taminay aiza mitondra ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy reo fanjakana sihery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Raisy nitsodrano amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra miaro ny fonareo sy lefitra avy amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany anivy zany zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.